I président Zuma filohan'ny Republikan'ny Afrika Atsimo no hitarika ny fionana any Seychelles. Tsy misahirana amin'ny zavatra ohatr'izany rangahy iny raha tsy heveny no zava-dehibe. Tamin'ny Kadhafi nidaroan'ny OTAN no nitsanganany voakany tany misala amin'izao. Misahirana izy andamina zavatra manahirana antsika eto Madagasikara, ka izy no hitarika ny fiverenany Seychelles. Mahazo matokotsika fa manakavana ny dilam-bato manany président Zuma. Hitatsika tamin'ny herinandro ity fa raha matoa Zuma lany ololehibe ny firaisambe afrikanina ihany koa. Zany hoe sady atsika ny firaisambe afrikanina no atsika ihany koa ny sadek fiaina ataoko hoe manabita ny ravalimanana entina ambony delony ny fiarovana azy.